Efa nresaka amin'izay isika dia anisan'ny lohahevitra ho hita rehefa arahantsika ao anatin'ny fandaharana mahenika ny sabotsy avy ny momba ireny fangalarana tolapaty ireny azadino araka izany ny sabotsy avy izao ny fampalalambavao izay fandaharana mahenika izay lehilahy iray nitondra basy masy 36 ary bala misa 40 no tratran'ny-jandarmarie-pirenena avy amin'ny kompania Merina Central ny fafito amby roapolo ny volana febroary lasa teo tao Anjorbe fanampavao avy amin'ny olona tsara sitrapo iray no nahafahana ny sambotra ity lehilahy ity. Lehilahy iray nitondra fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna no tratran'ny jandarmarie-pirenena avy amin'ny kompania Merina Central ny 20 febroary teo tany Anjorbe. 3 andro ny alohan'ny fisamborana azy no tafaparitsaka ny toerana anaovana fandrika azy izy ka navelany teo amin'ny toerana nanenjehana azy ny kitapo misy ireo fitaovam-piadiana. Fiara-miasan'ny zandary tamin'ny olona tsara sitrapo no nafahana nanao ny fanageazana ireto fitaovam-piadiana ireto. Isana jany teo ary rehefa natao fizavana dia natratrarana basy anankiray izay masy 36 miaraka tamina bala isaka folo. Taoriana zay dia toizana ihany fikarohana io lehilahy io ary tratra izy telo andro. Taoriana zay izay tokony ty basy ty mihitsy. Ny tsara marina koa izy lehilahy zany dia tsy hoe voaloha zao natratrarana azy tao anatina aferina basy toy izao fa izy io tamin'ny taona volana masa toy izao ihany ary efa nakotra ny fampanaovana izay fotoana izay. Ny volana marsa 13 izy nefa tratra nitondra basy masy 36 ary efa nandalo fampanoavana ka nahazo sazy mihatratra ny maizina 9 volana izy tamin'izany. Raha ny fanazavana ampiasain'izy ireo amin'ny alatromby ny fitaovam-piadiana mahery toy izao. Androany moa no natolotra ny fampanoavana ity lehilahy ity ary mbola mitohy ny fianadadiana ataon'ny jandarmarie-pirenena mahakasika ity raharaha ity.